Anisan'ireo komina voakasika mivantana amin'ny asa fitrandrana hataon'orinasa bazy toliara ny eto amin'ny komina Kilimaliniky. Eto amin'ity komina ity ihany koa no tena nahitana ny ivon'ny fanoherana raha ato amin'ny distrika ny Toliara faharoa. Nidina fotony tetỳ an-toerana ny filoham-pirenena, ny hain'ny entahitan'ireo vahoaka sy nitondra fanazavana ihany koa fa ny tombotsoan'ny vahoaka no laharam-pahamehana amin'ny fampandehanana ny tetikasa bazy toliara. Miantsony atonavako ety dia zao, ifamelona isika efa tsy famono, ifanasotsika efa tsy ifanaratsy, ary zay ny atongavako aty mahitsy satria izao dia ampitambatra fa tsy ampisaraka ny malagasy. Izao tsika dia ifanampy fa tsy faminana akory topoklazy topovavy. Misy tetikasa lehibe mahakasika ny bazy toliara izay matetika mampizarazara atsika. Tsy tsika mihitsy kory no ampizarainy fa misy hevitr'olona izay voizina ampisaratsaraka atsika. Eto milaza aminareo horetany horendanitra ary fantatr'Andriamanitra ho tapony loha ny zavatra misy atao boky sy atao tsaika. Betsaka ny negociation mikasika minina teto Madagasikara, betsaka ny filoham-pirenena mifandimby teto Madagasikara. Fa za dia milaza aminareo fa ny negociation natao tamin'ny bazy toliara tsy manisy tombony na $1 ary, satria tsy mahasony taranaka koa zany nataoko ho aizy. Fa ny zavatra mifanarahana dia nataoko ho an'ny taranaka faramandimby aty atsimo, ho anareo aty atsimo sy ho an'ny Madagasikara ray amanitra. Io orinasa asa ho atao amin'ny bazy toliara io $180 millions isa-taona miaetra ho aloha ao anatin'izany. Ary zany tsy atao amin'ny fandraisana lalàna fotsiny hoe amin'ny alalan'ny décret, fa atao lalàna mandalo ao amin'ny Assemblée nationale, hovidina ho lalàna tsy afaka hovana mandrakizay ny anasoavana ny vahoaka aty atsimo eto Kilimaliniky sy aty atsimo ray manontolo sy Madagasikara. Nomena sehatra malalaka ireo olona mpanohitra ny tetikasa bazy toliara ny tafamivantana tamin'ny filoham-pirenena na ny eo ny heviny ny antony nahatonga azy ireo nanohitra ny tetikasa. Bagatako ray aman-dreny fanapera, kolonel fanapera mba hiakatra etya mba hanazava ny heviny ihany koa ao anatin'izao fivirina eto amintsika zao. Io lehilahy io ny nagnavotrahy tamin'ny fagnenjehanahy tamin'ny 2002. Ho nisambory aho fe nandositsy ka tsy nihita mandritra ny 7 tao. Ka rehefa niavy izy 2002 le fisamboragnahy mitadiava amin'ny alameke eny nagnaia. Avy eo tamin'ny 2009 rehefa nandray ny fitondrana izy, niala le fitondrana teo taloha dia niboaky aho la nanao fety ka misaotra azy zay. Faharoa manaraka an'izay mikasika an'ity bazy toliara ty. Ny tena mampalahelo anay amin'reto le olon'ny bazy toliara reto, lafa rozy zany no magnazavaraigna amin'ny vahoaka, teneny fotsiny hoe ingo ny taratasy ny avinareo fa raha hasoanareo toy zao ny fandehany. Ka ie le olo ambany vohitra toy tsy mahay taratasy igny ampanavinao sony avoaka tsy no manao i, fa mila fagnazava raheo. Ary minoay nareo fa nahatramin'izay tsy fagnazava ro ambarany bazy toliara amin'ny vahoaka fa fagnambara. Raha ny hazavaigny aminy io, zao ane ifandehany toy, zao ifandehany toy, mety ho niresy lahatry olo reo. Nilaza ny antony nahatonga azy ireo nanohitra ny tetikasa ihany koa ny solotena ny fikambanana mazoto. Zahay president tsy manohitsy ny fitondra fa manohitsy ny fasy mainty. Gn'antony na voron'olo reo koa rahay tsy misy olo naharezanay azy hafa fa rozy avao. Lafa navoron'olo zay tantoliara tao hoy rahay firy meta tsy le raha hasanareo io i magnambany. Rahay hoy rozy mihaly raheo eo amin'ny 80 metra magnambany ka lahatra amin'ny 120 metra. La mbo misy magnambanin'izay agny mihaly avao rahay. Rahay gaga satria olo tsy raha nianatsy. Ka zay tsy fianaranay zay, igny avao koa ny raha nitazomanay androzy eo.
Hoe gny fagnantomianay tamizay. Io le gny rano hinominay. Satria raha hazavagninareo zao laliky loatsy. Ka gny rano hinominay mbe toy ndray la forage io. Eo amin'igny 12-15 metra avao famindrano raha io. Ka raha linareo ty magnambany agny ka tsy ho voasito rano sotroinareo amizay. Raha tsy agnenky. Ndray nikidona nay nikiatra wi raha taminy. Aveto la io filoha. Misaotranao bavata raha io. Iha tianay. La misy gn'olo nanao 100% anao Madagasikara provinsien io toleragna nahatratsy voalohany. Dikan'izay fitiavanao anay. Ka izay fitiavanao anay zay, Président, tianay koa. Ka laha ohatsy fa iha koa raha hanao an'izao hoe ho mety hahasoanareo raha egny agny. Oho, la gny handesanao anay, zay ombanao le orihinay. Ny fanontaniana rehetra napetrany teo dia mila valiny avokoa. Fa ny zavatra tsy ampy dia ny fanazavana. Ny zavatra tsy ampy dia ny fifampiresahana. Mba hamaly an'izay ny ministra minina eto Masombahoaka. Hoe firy-metatra marina moa lay fitrandrahana ho atao. Ray zay. Le ala na baobaba be dia be misy mampiseho amin'ny Facebook reny. Aiza moa iny toeran'iny. Io marina ve no anaovana ny fitrandrahana io. Ao ianao monsieur le ministre mamaly satria ianao ny technician. Atsorina eto aloha zany fa tsy andeha 20 metatra na 20 metatra fa 12 metatra eo ny no any misy an'le fasika mavesatra zay ilainy. 12 metatra eo fa tsy 20 na 20 metatra. Faharoa, tsy le tany rehetra ao no alaina fa apahany kely fotsiny enina isan-jato fotsiny ka totofana avy hatrany zay avy akanan'le fasika mavesatra dia totofana avy hatrany noho izany tsisy lavaka mangitsikitsoka ho hitatsika maharitra mihitsy eo fa zay afaka avy alaina dia averina any amin'ny nakana azy indray ny 4 isan-jato satria kely fotsiny ilaitsika fa tsy hoentina any andafy daholo io tany rehetrarehetra eto amintsika io. Momba ny ala dia tsara manamarika eto fa tsy ao amin'ny ala ny baobaba mihitsy ny fitrandrahana fa mbola any atsinaniny. Nareo polony ranobe mbola 20 kilometatra ny atsinaniny ranobe no misy ny fitrandrahana. Noho izany dia tsy ao amin'ilay ala teneninareo no isy ny fitrandrahana ary ala voary ihany koa moa tsy azahoana permis minier na fahazahoan-dalana hitrandraka ao anatina toerana voaro raha tontolo iainana. Fa any amin'ilay toerana tsy misy an'izay ala izay nanaovana ny fitrandrahana, lolo no any, fasana no any, tsisy trano any tsy afanoko no akaiky indrindra ny 1 kilometatra sasany avy eo amin'ny toerana hitrandrahana fa ranobe mbola 20 kilometatra any atsinan'ny tanànany ranobe zany. Momba ny rano efa teknôlôjia zay efa miova no ampiasaina tsy aka rano be dia be fa mampiasa rano ahodina na le hoe recyclena zany amin'ny teny frantsay dia zay lasa mietona ihany no soloina noho izany sady tsy aka ny ranobe fa rano any ambany lavitrany zay tsy azotsika zao alaina no akanany io mba tsy kitihana zay rano efa ampiasantsika etya ambonin'ny tany. Ary zany teneniko anareo hoe matokisinareo fa za tsy anao zavatra misy ka hamoniny malagasy ka hamono anareo aty atsimo ary anisy mijoro am'izany ny zavatra soa anareo. Resy lahatra araka izany ny rehetra teto fa ilaina tokoa ny firosoan'ny tetikasa Bazy Toliara ho tombotsoany be sy ny maro. Raikitra ny fampifanana rehetra fianakavian'ny tompon-dono hafindra avy ao amin'ny fokotany tsy afanoko hoe Sibera 28 izay samy ao anatin'ny komina Tsiansia distrikany Toliara faharoa. Misa 700 ireo misitraka ny fampifanana amin'izao fotoana izao mba ho afaka mandrafitra na manamboatra trano ary hahaisy ho amin'ny fahalalana izy ireo ao ireny fifanana omeny Bazy Toliara. Raha moa manomboka mandroany information-nay eto amin'ny momba ny famboara lolo mazoto rahay faly zahay amin'ny famboara lolonay satria rehefa lanin'olo agnaly igny magnampy anay Bazy manao ny raha toy la taindrahanay ka falifaly zahay zao miatrika ny information fa ilanay angatany zany mba halaky ny fiavian'ny matériel sahalolonay ireo fa la mbo mandigny ela koa mbo tratsy raha maro mety mireo ka maneranay fa mandany anay reheo igny ka misaotra ny fanjakana nagnome lalan'ny Bazy
vita rahanay reo zay tsy misakasakagny lozy fa la vitaondrozy soa rahanay reo andehana koa rozy amin'ny mitagna lozy reo formation ataonay eto amin'ny maçon mpandoko manevra de raha ferrera zay aby raha formation ataonay eto la tonga vao nandeha raha toy zany tena faly raha satria ampanagny aby zany fasanay amizao la vao nandeha raha toy falifaly zany rahay satria manomboky formation toy amizao faly gny fognay satria azo vitanay aby gny loronay na anzao afaly antanagny aby mahaliana reo tanora ity fifanana ity satria samy hahazo ny anjarany avokoa na ny manana na ny tsy manana diplôme ary mahazo tombony manokana reto nahazo fifanana reto satria rehefa ho tonga ny fanorenana fododrafitrasa sy asa maro ho ataon'ny base toliara dia ho afaka hifanenana tsara izy reo eo ny fampidirana ho mpiasa misaotra ny fanjakana aloha satria mivoa tokoa ty base ty satria fa ela zay nijaliana izay ka amizao amy androzy anjara koa amizay asa tiky zay ampiofagnin-drozy amizao fotoanany zao faly zahay tanora amizao fivoany asa zao tsy mana diplôme avao ro miasa ao fa na za tsy mana diplôme enaniky zao mahazo fiofana amy base toliara zay zany lianay enany reto ka misaotra ny base toliara tsy magnavakavaky rozy fa mila olo ndra tsy mana diplôme fa tsy hoe mana diplôme avao zany ro miasa agnatin'izay tsy andovam-bola ny fampifanana ny orinasa base toliara avokoa no miantoka ny lany rehetra amin'ity fifanana ity velom-panantenana araka zany ireo mponina ety fotony fa ho vita am'izay ny famindrana ny lolon'izy ireo am'izao firosoa ny tetikasa base toliara izao no mampisina ihany koa teto fa fanomboana izao natao izao fa mbola maro ireo fampifanana arakasa amin'ny base toliara ary ho loha laharana amin'ny fisitrahana izany ireo mponina enanivon'ny commune tsy Antsiha Ankily Malinike Maromiandra Belalanda ary Toliara voalohany raha hoan'ny commune Maromiandra dia nahazo vary 720 gony sy masimboly kabaro 420 gony ho an'ireo mponina ao anatin'ny fokotany miisa 120 itsika tafiditra ao anatin'ny asa sosialy tanterahan'ny orinasa base toliara iarahany miasa amin'ny fitondram-panjakana isika vahoaka ireto zany dia aiza manaiky itsony rebireben'olona amin'ny zavatra tsy mety tsy ahitantsika fampandrosoana fa matony filoham-pirenena miaraka amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement nanaiky an'izany fampandehanana ny orinasa na tetikasa base toliara zany dia tsapany izy ireo ny fampandrosoana hoentiny ty tetikasa base toliara ity nanamafy ny fampahalalana mikasika ny tetikasa base toliara sy ireo fampandrosoana hoentiny ny solotena nireo lehibe ny fokotany mba tsy ho voarebirebi intsony amin'ny fanelezan-tsaho sy fanaparitahana vahoatsy maro nataon'ireo olombitsy ireo mponina eto an-toerana mihina baboany suite ao zahay fa sy ho haninay da mbo zaho mbo tsy ny maty mandritra ny zao dina misakatikatira ka ataliliko anareo hoe ny vola resaresaky fahatany tsy voafetsy tokony hatao maro orinasa teto simatex teto toly ravayaby ka hoy eo aminareo ingo base mahatsiaro antsika ny hataky nataonay président Bokotany sy ny kominy satana bavarano fa ny manetsabe mbola hoavy nahazo ny anjarany ihany koa ny teto amin'ny commune Belalanda ka natolotra ho an'ireo mponina teto an-toerana ireo vary 320 gony sy ireo masimboly kabaro 420 gony hanamaivana ny fahasairana n'ireo vahoaka ety fotony androany zany avy eto zahay hagnambara mpaibe maso fa toy ny vahaolana toy ny lalatoga raiky hampalaky hampandroso ary hitandrina ny zay raha mety maharary antsika kiraikiraiky aby ka androany zany farava natao hoe mpanohitsy bazy farava natao hoe mpanohana bazy fa atambatsika raiky zay liany mpapandrosoany mitambatsy atao hoe fiharoa zay fa nitsanga io Ankily Malinike ao fa nitsanga io Antsatsiha ao nareo eto koa miharotsika tsy mialitsika mifagnampitsika ary hampandrosotsika manoana ny fampandehanana ny tetikasa base toliara ireo fokotany rehetra ato anatin'ny commune Belalanda lalana raika avao no andehananay izahay ato amin'ny 20 fokotana indrindradrindra moa izahay ato Belalanda tamin'ny voalohany zaho mbola tsy teto efa nisy plaque teto fa miaraka amin'ny base toliara i Belalanda ka tsy hainay tsy saotra fitondram-panjakana izay tarihin'ny filohanjy Rajoelina mahatonga zao fandehanan'ity orinasa ty
ka izahay dia tsy hemotsy fa dia manohana any basy toliara. Ko eto zahay bazy mitolika aminareo manome toky zato isanjato izahay ato anatiny commune Belalanda fa tsy hisy na singam-bolo iray hania fa hanoha ny tetikasa bazy toliara. Fantatra ihany koa teto fa vonona mandrakariva ny vahoaka ny Belalanda sy maro miandra hiara-hiasa amin'ny orinasa bazy toliara mba hisitrahan'izy ireo ny tombontsoa iombonana sy ny fampandrosoana ny faritra tsy manefana. Tsy ekena intsony ny famitana vahoaka amin'ny alala ny fanaparitana vaovao tsy marina sy tsaho aely etseroa ataon'ireo olombe tsy pisakana fampandrosoana. Ao mafisina ny firaisan-kina ny vahoaka ato amin'ny komina Tsiansia sy Ankilymalinika amin'ny alala ny fametrahana ny vovonana fiharoa ivondrona ireo mpanohana ny tetikasa sy mpanohitra ao amin'ny fikambanana mazoto mba hanamatra ny hery amin'ny fampandehanana tetikasa bazy toliara hahafahana misitraka an'ilay tombontsoa araka ny tokony ho izy. Anisan'ny songadina ireo tao anatiny ity fihaonan'ny vahoaka ny Tsiansia sy Ankilymalinika ity fotoana izay nanamafisana ihany koa ny fanentanana sy fampahafantarana ny tetikasa bazy toliara sy ireo fampandrosoana hoentiny. Matoa fanjakana nilitsy amizao fampandehanana zao dia hainy loatsy. Hainy fanjakana hoe intoy ny lala tokana afahatsika mampandroso ka la ilany mameriverentsika reny ro hilany mamy ny lava bakeo. Misy mivola hoe hakopaky tanàna Ankilymalinika io tsy hisy, hakopaky Benet tsy hisy. Hoy ilany ho raha vahalegny iabiaby. Fanjakana ny milala raha nikisa be vinora ka alaia ho rava eo. Maro loatsy ronahy ny vandy. Ny raha ataotsika manomboka androany zao fa raiky tsika ronahy. La misy ny raha takinareo hahasoatanatsika toy raha itsao fa soratonareo antaratasy alefasareo amin'ny mera amenareo koa ny zay hitariky fiharoa ao satria atsangatsika ny fiharoa dia zaho namanareo koa hitaky azy amin'ny bazy agny. Lazaina zany fa mitsangana manomboka androany natao hoe fitsaofatsika dia ny fiharoatsika zay. Ajanotsika ziskao alialy zao, ajanotsika ziskao problème zao. Zay raha mety hahasoantsika ro soraty antaratasy. I antaratasy igny andesy ao ka tomborinay visevanay atsianay tampao dia tsy maintsy tanterahy bazy zay. Eo agnaty an'izay enga tsy asiatsika aly koa ka zay mandika lalàna mafanany fanjakana koa zay. Tsy mihemitra intsony ireo mpitarigety fotony amin'ny fampandehanana ny tetikasa bazy toliara ho tombontsoa iombonana. Resy lahatra ihany koa ireo vahoaka maro anisa fa tsy ilaina intsony ny fanoherana ny tetikasa lehibe hampivoatra ny fiainan'izy ireo ity. Ny raha tokony fandrosoa hetaheta ny raha malatsatsika agny ro azotsika angatahy fa tsy fanohera. Zay ny teny gouvernoura teto nandroany. Ary zay hetaheta zay aminareo vahoaky ampandolo amin'ny sivifokotany bentanana mandeha azy amin'ny gouvernoura agny. Nahataky lapitaly zay, nahataky jiro zay, nahataky rano fisotro madio zay, na iny kanaly iny zay hotovogna forage hatao agnatiny ao hamaro azy hamboly ambary. Zay ny raha niteneny gouvernoura teo satria hataky fandrosoana tao eto fa tsy fanohera sasy. Misy otrany filohampirenena ray mamoan'io asa eo fa iasa gn'anakay iaby eo. Gn'aminay eo zany sisy atahora. Raha henany zao koa fa magnampy namanay misy olan'ireo koa mandreny androzy hoe raha ty koe mahasoa fa tsy mandraty zao. Magnampy koa raha henany zao raha bakao ny fokon'olo baka amiko ao agnatin'ny fokon'olo mpagnampy amin'ny olo mpanohitsy ireo. Sotrany bazy toliara navototsao ka hiasa raha volona hiara asa aminy. Taoreny ity hetsika ity dia nisy ny fihaonana manokana tamin'ireo pomba sy mpanohitra ny tetikasa hatram'izay. Fantatra tamin'izany fa hisy ny fomba hatao hanalana ilay titika efa natao teo aloha. Eo ihany koa ireo asa sosialy maro nangatan'izy ireo tamin'ny orinasa bazy toliara toy ny fanamboarana sy fanitarana ny lakan-drano mamovoky avy amin'ny fokotany Antapoky ka hatraty amin'ny komina Ankilymalinika, famatsehan-drano fisotro madio eny anivon'ny fokotany, fanorenana sekoly sy hopitaly sy ny sisa izay efa tafiditra anatin'ny programa anasan'ny bazy toliara avokoa. Ny ombokevitra ireto solon-tena mpanjakana eny anivon'ny komina efatra voakasika mivantana amin'ny tetikasa bazy toliara ireto fa hiara-entana amin'ny fampandehanana ny asa hataony ity kompania lehibe ity taoria ny fanampim-panazavana no entin'ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny orinasa bazy toliara. Nampahafantarana teto ihany koa ireo toerana hametrahana ireo fotodrafitrasa hiasan'ny tetikasa sy ireo tombontsoa goavana hateraky ny asa fitrandrahana eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy sosialy sy ireo vola be hitobaka rehefa mandeha ny asa fitrandrahana.
fa maro ihany koa ny manelitsao mahakasika an'izao tetikasa basy toliara zao ka anisan'ny nampahafantarina manokana tamin'ity androandroany ity niaraka amin'ireo solitena basy toliara ny lehiben'ny Fokotany zay anisan'ny eny fotony afaka manazava amin'ny vahoaka ary tsapa tamin'ny fihaonana androany fa nazava tamin'ireo lehiben'ny Fokotany ny ben'ny tanàna ary lehiben'ny boriboritany ny tena votoatany sy ny andraikitra ho raisiny zany basy toliara zany amin'ny fampandehanana le tetikasa zay nazavana amin'ny antsipiriany ary nisy ihany koa ny fampandehanana ny horonan-tsary zay manazava ny pitsipitsiny mahakasika an'izay tokony hatao amin'ity tetikasa basy toliara ty. Rehefa nanontaniana moa ireo président Fokotany dia andray andraikitra amin'izay fanazavana zay tokoa satria fantatratsika amin'ny alalan'ireo réseaux sociaux sy hainao manjery ihany koa dia misy tena miteny zavatra tsy mety satria raha ny fanazavana nataon'ireo tompony andraikitra ny basy toliara dia mazava tokoa ny na ny eo amin'ny famindrana andreo lolona fasana na ny fanamboarana andalana na ny toerana asiana zany tetikasa zany dia nazava amin'ny antsipiriany ary zay indrindra no tanjona tamin'ity fotoana androany ty ny ahafahan'ny tompony andraikitra mpanjakana aloha voalohany indrindra sy ireo président Fokotany mahafantatra amin'ny akapobeany na amin'ny antsipiriany mihitsy zany le tetikasa basy toliara ahafahany ihany koa rehefa avy eo mampita amin'ny vahoaka mba tsy isiny honohonontsony amin'izany tetikasa basy toliara izany. Manana andraikitra ihany koa ireto tompony andraikitra sy Fokotany ireto hampahafantatra ireo vahoaka iadidiany mahakasika zava-misy marina amin'ity tetikasa basy toliara ity mba hanala ny ahiahin'ireo vahoaka ka tsy handairan'ny tsaho intsony. Tsy resaka mbava fotsiny no heninay ombenombeny na tsaho fandratiana any basy toliara fa nandroany dia nahita fanazavana zahay velo fanazavana mahomby ary fanazavana hita maso satria nijerena anatin'ny horonan-tsary le fanazavana ny basy toliara dia amin'izao zahay dia velom-bo satria amin'izao zahay mahita koa ny vokatsoa ary tsy misy mihitsy zavatra resahana etseroa miely reny. Manaraka an'izay hisy ny fanentanana nataonay ampiarabelona tsirairay avy indrindra eny anivon'ny Fokotany satria any no misy an'le fiaraha-miasa fotony tsy maintsy andraindraiky zany zay sy Fokotany hanatanteraka n'izany fanentanana izany. No mafisina teto fa tsy vahaolana ny fisakanana ity tetikasa basy toliara ity fa ny fisitrahana ireo tombotsoa maro ao aminy no tokony ho atao amin'izao fotoana izao ho tombotsoa ny maro anisa. Na dia mbola tsy mandeha aza ny asa fitrandrahana dia efa miroso amin'ireo asa sosialy maro ho fitsinjovana ny mpiarabelona ny orinasa basy toliara. Manoloana izany dia naneo ny afaliany ireto mpahazo tombotsoa avy eto amin'ny komina tsy Anisia ireto. Misaotra bevatany ireo projet basy toliara toy izay nagnomeanay fagnampea vary, fagnampea kabaro, indrindra fa io tahiry io tena mampijaly anay atoy. Ka amin'ny tao toy zahay le tena faly satria mahazo tahiry baka amin'ny basy toliara. Zay zany ny tena vokatsy ny fonay zahay reny ato zay. Ang manampy an'izay mankasitraka sy mankatelina ny basy toliara nagnomeanay tahiry io matoky ny fonay zao fa tena mety hagnome tombotsoa anay bevata amin'ny kominy tsy Anisia ato basy toliara. Ka manaiky azy ampahendrena sy ampitiavana zahay handroso anao ny asa zay ny mahatonga ahy misy olotena etoa makasitraka ny basy toliara. Maneho ny heviny ihany koa ity renim-pianakaviana ity manoloana ireo resaka ely amin'ireo tambazotra-tserasera mikasika ny asa tanamaro natao tao amin'ny kanaly mamovoka. Regny moa amizao tena tsy marina fa zahay hinaniky miresaka aminao hinaniky zao la tena ringy vehivavy niresaky igny ny manao tagna maro mandray ny jalany basy toliara hinaniky zao ary maro anisa ireo vehivavy izay nanohitra nefa agnatin'ny asa tagna maro ny basy toliara io. Ka ny fandiniako regny olo regny zany tahisakafo fa tsy olo manohitsy. Zay zany ny fahitako an'iregny olo regny. Ka le olo izay nanohitsy regny mihitsy zao tena agnatin'ny fandraisa atagna maro ny basy toliara zao. Tamin'ny taloha teo zany ny raha tena mahatonga miteny hoe efa resy lahatra reo olo reo dia tsy raharahan'ireo olona mpanohitry reo mihitsy zany le hoe basy toliara hanome vola zany fa izy manohitry ihany manohitry fa amin'izao aloha matory zareo efa resy lahatra amin'ilay asa tagna maro dia mino tokoa fa tena resy lahatra zareo amin'ilay orinasa zany. Mangasitraka izao fanampianavy amin'ny orinasa basy toliara izao ihany koa ireo vahoaka ato amin'ny komina Kilimaliniky.
Nisy moa ny fanentanana natao ny solotena ny olobe teto amin'ny komina Kilmaliniky nandritra ity lanonana fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireto fanampiana ireto. Tsy raha handraty antsika eo. Tawilany moa la milazaka hoe mandraty ny bazy zao hoe mandraty ny bazy zao hoe ia vao fanahitany io hoe raty raha zao. Ka eto tsika androany tsika tsy no mian'ny valalamanta fa tsika va nagnatirany mazoto vary manahaka an'reto va mba misy mazoto ny asa tabikatsika eny. Aleo tsika mialian'ny zo tsika tsy no azo mbandin'olo. Olo misarika antsika rey zao ny mazoto koa. Tena fahitako ny mariny tsy militsy ao ao. Zao ro ataony fitaova lapely. Zao mipaokitany agnatesany rano amizay raha egny. Ka eto tsika lolahy mba nizotsika ro ialiatsika tanitsika egny loatsika drala. Anatsika reo mianatsy lavitsy io miasa école CG mariniky mbetoy. Fa ka milimilitsy amizao lay tsika. Resy lahatra araka zany ireo vahoaka ato amin'ny komina Kilmaliniky sy Jansia fa tena hitondra fampanosoana tokoa ity tetikasa bazy Toliara ity ary tsy hiara-dalana amin'ireo mpanohitra bonitolo mpisakana fampanosoana izy ireo.